fiambenana. Arahazoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vavangalana hatrany nomenana amintsika tsirairay avy izay tonga eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary mpikambana tanatin'ny groupe izay mara izy dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Dia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Androany fa tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendasendra kory zao ahatongavanao eto izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia manasanao aharitra hiaraka aminay eto hatramin'ny farany fa ifampizara tenin'Andriamanitra tsika, ifampahery tsika dia enoko fa ampairanao zao fandarana zao ny teny izay toriana eto amin'izao fandarana zao. Mialohan'ny zavatra aloha mialohan'ny ifampiarabantsika mba ahafahantsika misy fotoana hidiran'ny hafa dia andao aloha tsika tao dia vavaka Amerika fotoana ampiaratan'Andriamanitra dia avy eo tsika sady mizara tsodrano no mifampiarava amintsika rehetra. Ndao atao dia ampandrotsika ny mbatsika Lovelitina aloha hitondra mivavaka ny fotoana. Lovelitina, anao ny fitenenana. Fiadanan'i Jesosy Kristy pasty. Fiadanan'i Jesosy Kristy pastera ho aminao sy ho amin'ny ankonanao dia tononoko antsika tsirairay avy izay mpihay no sy mpanaraka an'izao fandarana izao ihany koa izany fiadanan'i Jesosy Kristy izany hanenika ny tokantranontsika tsirairay avy dia mbola hiara hivavaka ary isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra izay any an-danitra mbola faly ny fonay Jesosy malala ary vonany hidera sy hanantatra ny anaranao eto indray izay Jesosy satria narovanao izay ny tanam-pitiavanao Jesosy tena hoe mbola niaro anay dia tonga amin'izao alina mangina izao indray izay ihay ny feonao eto izay Jesosy hideranao hanandratra anao Jesosy malala satria raha ny ray minitra isa segona izay nitantananao anay raha ny fahasoavanao izay hoe niarovanao anay tsirairay avy dia tena hoe tsy voavalinay Jesosy satria ianao dia tena maneho fitiavana mandrakariva aminay sanandro fa izay ny be sisidy ankehitriny raha hiainao an'izany feonao izany izay Jesosy dia mangataka ny fanatrehanao feno izay tsirairay avy rehetra hatreo ny tokantranon'ny mpiaino dia hatreo ihany koa Jesosy malalo ny fitaovana rehetrarehetra anay Jesosy mba tena hoe andeso matsara dia tsy ho isakatsakana tsy hisy fahakapatapana Jesosy mba hafanay mifantoka tsara hiainao an'izany feonao izany satria mangetaeta ny fonay tianay dia tena hoe izany teninao izany ny ameny ny lohanay ameny ny sainay ameny ny fonay ameny ny fiainanay tsirairay avy Jesosy satria ianao ny tena hoe nahatonga anay tahaka an'izao Jesosy dia arovo izany
mpanompanao tondra ny teny izany Jesosy meo azy ny ositra dia aoka ny vavany ihany ny teny Jesosy dia tsy ny sitraponay fa ny sitraponao no ho voatory eto dia jereo manokana ihany koa izay olona rehetrarehetra eny an-dalana izay hoe mbola maniry ny hiaino an'izao vavaka fiambenana izao dia anao neny hiaro azy eny amin'ny lalana ho tonga soamantsara eny an-tokantrano dia tena hoe ho tantananao Jesosy dia misaotra izay Jesosy malala ho voninahitra anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Suzelle portrait tosany dia Suzelle indray ny voateko fa ranabavy Novlitina misaotra indrindra tamin'ny vavaka izay nentinao dia Andriamanitra manakile pasoavana any amaly anao be dia be ranabavy Novlitina dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Raisoary aloha nitsodrano milohan'ny arabako anareo dia raisoary aloha nitsodrano dia amin'ny salama fairaika amby 90 andininy fafito sy fahavalo no tsodranontsika androany. Salama fairaika amby 90 andininy fafito sy fahavalo izay mivariko toy izao minaran'i Jesosy. Na dia isy arivo lavo eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy ahatra aminao izany. Mijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Halleloia, amen. Izay indray tsodranontsika androany dia raiso amin'ny finoana dia raiso am-pifaliana fa ho anao izany. Jesosy ary Sandola ao Koweïty ao razano Sylvie Koweïty, Rosemine France, Elena Mernen France, Mampiona France, Erika Rak France, tonga soa tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Marina Tiana Canada, Angélina Diamant Chine, Kekerandrina Soly Madagasikara, Bersava Koweïty, Lovlitina France. Jesosy amaly fitenao tamin'ny vavaka teo. Sanasany apôstôly Madagasikara, Yama Koweïty, Melso Arabie Saoudite, Artisanat de Madagascar France, Jesosy mpandresy Madagasikara, Étude de la Rousseau France, Mamina Angélique Koweïty, Jessica Patici France, Kada Kamalala France, Kotanila Belgique, Angélina Diamant Chine, Tongasoa Étude de la Rousseau France, Angélina Diamant Chine, Jesosy ihany koa Marie Angela Dubaï, Yama Koweïty, Angèle Pagès France, Marie-Jo États-Unis, Angelina Suzelle Suisse, Yama Koweïty, Erika Raka France, Miriam André Malala Allemagne, tonga soa daholo isika mianakavy. Halleloia. Ino hira tsika fa ao anatin'ny hira dia afaka mijoro vavolombelona tsika. Inona no zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanareo tamin'ity androany ity ka mahatonga anareo te hanome voninahitra an'Andriamanitra. Halleloia. Ny androany nisy programme nalamin'Andriamanitra nafinaritra be mihitsy. Nisy zavatra natao zany androany dia izy io misy programme mifampitohitohy tsy maintsy niainga amin'ny maraina be dia misy zavatra natrehana amin'izay tamin'ilay izy ny hariva be dia fampifanaraka daholo nefa ilay zavatra mifampiankina daholo zany. Dia ny fotoanako tamin'ilay hariva zany karazana ohatran'ny hoe fanadinana kely zay izy ny fotoanako tamin'ny hariva amin'ny 5 ora sasany dia efa niteny ihany ilay olona hoe mba hatongava lolozy izy raha possible hatongava lolohan'izay dia tena ezaka ho azy fa tena farafahatamina amin'ny 5 sasany any tonga nefa no ilay zavatra fampiankinakina hatramin'ny maraina zany eoko moa ny asa mandraraha dia tena ny amin'ny 17h40 any mihitsy vao tonga any amin'ilay teny hitanareo ihany aty an-dafy fa saripady mihitsy zany fotoana zany natara 2 minitra ary dia efa tara fa tena sady eny an-dalana no mivavaka ozy nareo. Jesosy taio ty programme mba taio ty programme ty mba vangio ilay olona mba satria sanatria ndraisin'ilay olona dia mikorotana tanteraka ny programme mba tonga 17h40 ozy nareo
mbola nisy olona tsy vita teo aloha ka aleloia ary nandray ana le olona zany alatsiny tsisy olana mihitsy soteto ary mbola nisy olona tsy naninona le fahatarako 10 minitra ary ny tena zava-dehibe taorinan'izany vita somatsara le zavatra natao nivoaka avao tena nety tsara vita tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra inona ary no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao anaotsika anao antirity mbola anatin'ny voninandro ny pasika foana aloha tsika mbola ao anatin'ny foantsika zao anatin'ny andro firavoravoantsika zao dia andaotsika anao antira mahafinaritra be ty arahira aminay nareo manao hoe velona Jesosy halleloia resany mpahafatesana dia velona Jesosy tany Jesosy aloha Jessica Patitsi Thierry Ralbenja France Jessica Patitsi France ihany koa Côte Léonie Arabie Saoudite Niana Menso Italie Fiovana Maïra Koweït Soameva France zay tany tompo ary meno finaritra nareo amin'ny hira dia aoriana antirititsika dia amarika fitsona vavombelona nareo vitsivitsy eo dia hikavatra any amin'ny toriteny izay hoe tandranam-bavitsika Suzel eno finaritra
Malakizai, Veruna, Malakizai, Veruna, Malakizai, Veruna, Malakizai, Veruna, Malakizai, Veruna, Alléluia. Hafa mihitsy raha maranany an'ilay hira zany. Sa tsy napositrasa sadia kely izy zany zavatra zany ny hira iny. Alléluia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Faly be mahitanareo e. Faly be mahitanareo dia hamaky ny fijona vavolombelona ary tsika amin'izao fotoana izao. Alléluia. Ny ampivoambonina eny aminy atao taloha tany aloloha dia tany arindrina dia ndao tongotsika any ampivoambony any indray ary any ampivoambony any a hoy tsy any ampivoambony zany ny hitako voalohany eto zao ny any amin'ny Erika ndao tongotsika any ambonimbony ary ny Erika mihitsiny. Hoy Erika hoe alleluia direct Jesosy fa tena nilamina be tontolo andro menakavy kely sady narova sy menakavy indrindra ilay zanak'iranao sorti alavitra dia tafody soamatsara. Alleluia, amen. Isaorako Andriamanitra mbola nanome fahasalamana hoe mamina Angélique afahako manao asa mandrarà dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, amen. Zany hoe misy tsy voavaky koa sasany tiandray zao ny hitako eto tia andralatozy ty. Alleluia. Ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa mitantany ny diako hiasa lavidavitra androany dia tonga soamatsara fa dia isaorako izy fa afaka hanatrika kiavitra. Tena faly be za fa na debe aza ny asa androany taoriana vakansa pasika iny dia direct Jesosy fa vita soamatsara ihany ny ady afaka ny hatarika Getsemane koa. Za efa natahotra hoe oviana reto asa reto vao vita. Alleluia be a dia mbola teraina Jesosy fa tonga eo amin'ny fampakafibenina koa hifampahireto indray. Alleluia. Amen. Hoy na hoe alleluia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa dia tototra soamatsara ny akiavitra ny marina teo vita soamatsara koa ny asa ampandriketina anay. Misaotra azy lehibe koa fa narovan'i Jesosy ny vadiko satria tao ampiasana izy nantony étagère ngeza be fitoerana carton marobe tamin'ny fiara kely fampiasany. Ny karaiko no tongotra ilay étagère tsy reniny mihitsy ilay izy nizongoziny izy io sy ilay carton teo ambony natahorana sao dia hoe enjera teo aminy fa tena tsy naninona fa afaka nesolona tsy moramora ny carton. Misaotra an'Andriamanitra ny aro azy tena azoko an-tsaina mihitsy azaly teneniny lina zany a raha ny enjera iny dia nienjera daholo ary mety nienjera daholo ny rehetrarehetra. Misaotra an'Andriamanitra ny aro azy tena Jesosy voninahitra androany tena rabaina izy fa tsara tenarovana Andriamanitra. Rozy mina hoe alleluia voninahitra n'Andriamanitra misaotra sy mankasitraka azy tamin'ny tontolo andro fa nataony nandalo tsara ny anio ka izy aza ny anja sy voninahitra. Saotra an' Jesosy. Alleluia, amen. Mankasitraka anao a rana vavy Rozy mina. Tahiny tompo ihany koa sady miaraba Aingodina Andrinasolo France, Cotanela Belgique, Hortensine Koety, Junarda Liban tonga soa daholo. Lasa le izy tsy hitako intsony le koa farany vakiako a. Alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra no isan-dola dia Jesosy fa nahazo fanomezana avy tamin'ny zanako ny patron io zavatra tena ilaiko ilay izy a isaoran'Andriamanitra amin'ny fitiavany. Alleluia, amen. Saotra an'Andriamanitra sika. Saotra na rehetra koa no nanaiky fitaovana hanambara ny voninahitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Avy atrany dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dia hiditra amintsika eto ary navavitsika Suizelle avao Suisse ao a izy nitondra ten'Andriamanitra dia aorian'ny antoriteny dia miverindreto tena fa melapelatra ny ten'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo ary tsika meno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra raha solo hivadika eo amin'ny sariny Suizelle zay vao havadikitsika ny sary. Alleluia, amen. Tahiny Jesosy ary tsika rehetra meno finaritra daholo. Alleluia.
Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia tahiny Jesosy pastera dia raisiko fahasoavana lehibe ho indray ry havana no hitondra ny ten'Andriamanitra amintsika indray amin'izao ala izao entsika ifampaherezana indray. Androany ry havana dia ifampahery aminao indray amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Dia izany ten'Andriamanitra izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo 7:100 andininy 9 hatramin'ny 7. Salamo 7:100 andininy 9 hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny soramandry fideranan'Andriamanitra no ny famindram-pony, indrindra no ny namalian'ny mivavaka, nataon'ny mpanompony sy namonjeny azy tamin'ny fahavalony. Tsara ny mialoka amin'ny Jehova noho ny mialoka amin'ny olona. Tsara ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny mpanapaka. Amen. Alleluia. Androany ry havana dia te hisarika ny saintsika indray amin'izao ora sy fotoana izao. Te hampianatra antsika indray ry havana ny ten'Andriamanitra amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Alleluia. Tsika rehefa malala indraindray dia tena hoe mety efa nivavaka tsika, miantso an'Andriamanitra tsika, matoky an'Andriamanitra tsika, fa ny fatokinan'Andriamanitra tiako lazaina sy hozaraina amintsika androany dia ny hoe ny fanaovana an'Andriamanitra ho priorité eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Ry havana, nisy fotoana ry havana nandeha namonjy ny dokoterako. Dia rehefa nandeha tany aminazy dia tantaraiko azy ny olana nahazo ahy. Dia niresaka izay dia nampahery ahy moa izy. Dia rehefa nampahery ahy izy ry havana dia tantara tamiko izy hoe zaho hozy izy tamin'ity herinandro ity manana ordinateur aho hozy izy. Dia io ordinateur io hozy izy efa ela tsy nandeha, efa ela be izy io tsy nandeha dia mipetraka fotsiny tao. Dia tonga ny fotoana ilako azy hozy izy. Dia rehefa tonga ny fotoana ilako azy dia tsy tadidiko intsony hozy izy ahoana ny mampandeha azy, ahoana ny code ampidirina ao anatiny, ahoana ny fanaovana azy mba handeha. Tsy tadidiko intsony hozy izy. Dia teo aho hozy izy nandano ora maromaro mihitsy aho tena nandefa, namela, nandefa, niezaka nanao mise à jour sy ny sisa an'ilay ordinateur. Dia tsy nety nandeha ry havana, tsy nety nandeha ilay izy hozy izy dia kivy aho hozy izy dia najanonako ilay izy. Dia rapitso indray aho hozy izy dia niverina indray satria tena ilaiko ilay izy. Dia rapitso aho dia niverina nijery an'ilay izy indray hozy izy izany. Dia teo indray aho nandinika dia naverinako ny red-demarena dia nampidirina ilay zavatra nitadiaviny sy ny code sy ny sisa teo. Dia nandany ora maromaro tahaka ny tamin'ny andro voalohany dia nefa tsy nandeha ilay izy. Troisième jour hozy izy teo hozy izy vao tonga saina hoe aloha hivavaka. Aloha hozy izy hivavaka apetraka ampelan-tanan'Andriamanitra fa izy rery ihany no mahavany ity olana ity. Fanahy masina rery ihany no mahavany ity olana ity. Izay presizeko amintsika eto fa ilay dokoterako izany sabatista koa izy. Alleluia. Vazaha izy fa sabatista. Dia nivavaka izy. Dia rehefa nivavaka izy dia naverina nivelomina novonoina ilay ordinateur dia nivelomina indray mandeha. Dia teo izany izy vao nitoloran'ny fanahy masina saina hoe aika diso kay ilay code napetany tamin'ny voalohany fa tsy tokony ho iny satria misy code maromaro izany ilay izy. Dia diso ilay tsy tokony ilay code nampidirina fa code hafa izany. Dia ozy dia teo izany izy vao tonga saina hoe ataoko ohatr'izao indray ny anaovako anazy fa tsy mety ilay nitondrasako azy tamin'ny voalohany. Dia nataony ilay nieritreretiny iny dia iny amin'izay dia velona ihany ilay ordinateur dia nandeha dia nisokatra ilay izy. Alleluia. Dia faly be izy ry havana. Dia tahaka izany ry havana tahaka izany koa tsika ry havana. Atsika ry havana rehefa manoloana olana na aretina na problème ry havana ninona dia
matetika atsika tonga de miazakazaka atsika mitady vahaolana na any amin'olona na any amin'ny dokotera na amin'ny herin'ny saitsika tahaka an'ity dokotera ty ry havana. Ty dokotera ty ry havana mieritreritra hoe mora aminy amelona an'ity ordinateur ty satria izy dokotera ry havana, satria izy olona ohatrany hoe efa zavatra fitaovana fikirakirainy zany ordinateur zany, na tany am-pianarana zany ny zavatra mikirakirainy tany, na tany na ao am-piasana zany ihany zany zavatra ampiasainy. Nefa ry havana tonga tao anatina situation izy tena hoe tsy vitan'ny heriny, tsy vitan'ny heriny amin'ny maha dokotera azy, tsy vitan'ny heriny, tsy vitan'ny capacité intellectuelle intsony ry havana lay olana teo anoloany lay ordinateur. Fa teo izy ry havana vao tonga saina hoe niantso an'Andriamanitra, zany hoe teo zany tsy vitan'ny heriny intsony fa herin'ny fanahy masina mihitsy no niasa nahatonga azy nahavelona an'ilay ordinateur ry havana. Alleloia. De tahaka izany koa tsika ry havana, indraindray tsika tena hoe manoloana tranga tena hoe tsy vitan'ny herintsika intsony, tena hoe tapidalakale, tonga amin'ny faratampony tsika, efa nitetezina daholo ny olona rehetrarehetra, na ny ray aman-dreny, ny raitapo mitady vahaolana tamin'io olana io, ny dokotera ohatra tamin'io aretinao io, ny avoka ohatra tamin'io adinao io, tena fa tsisy tsy nitetezinao, fa tonga amina situation tsika ry havana tena hoe tapidalaka reta-teraka, tena tsisy vahaolana intsony afa-tsy ny herin'Andriamanitra. Tena hoe herin'Andriamanitra rery ihany no vahaolana sisa antenaina ry havana. Za ry havana tena matetika tena tafiditra ao anatin'izany situation zany ry havana, hoe manoloana olana anankiray de tena hoe efa tsisy antenaiko intsony afa-tsy Jesosy rery ihany, afa-tsy fanahy masina rery ihany amin'ny olana io. Alleloia. Androany ry havana de tia hampianatra anao, tia hampatsiahanao indray hoe andao ry havana Andriamanitra no atao priorité eo amin'ny fiainantsika indray. Andao ry havana tsy anao tahaka an'ity dokotera ty tsika hoe hiandry isika hoe efa tsy voavahantsika ilay olana zay vao hiantso an'Andriamanitra tsika. Fa za ry havana tamin'ny fotoana io de niteny anazy io, ianao zavatra tokony nataonao talohany anao amelona an'ilay ordinateur de tokony Andriamanitra aloha no natsoinao, tokony fanahy masina aloha no natsoinao, zay anao vao namelona azy, fa tsy niandrasanao efa tsy voavahanao ilay olana zay vao niantso an'Andriamanitra. Fa androany ry havana Andriamanitra de tia hampianatra antsika indray hoe rehefa manoloana olana antsika ry havana, manoloana sedra ry havana, de andao Andriamanitra no atsotsika voalohany, andao Andriamanitra no hitantarantsika azy voalohany. Fa Andriamanitra ry havana sady eo izy miaino atsika, tsy vitany hoe hiaino atsika fotsiny izy fa tena mitondra vahaolana ry havana. Ary za zao de tena vavolombelona an'izany mihitsy, ary zavatra tena niainako zany ary zavatra tena azoko tsapahi-tanana mihitsy zany zavatra zany. Za ry havana tao anatiny zao fanarahana an'Andriamanitra zao de tena tsapako mihitsy hoe ampianarin'Andriamanitra, tena hoe hitoky aminy ry havana, ampianarin'Andriamanitra tena hoe hiantso azy, tena hoe alohany ianao zavatra de tena izy aloha ny tokony atsoko voalohany, fanahy masina aloha ny tokony atsoko voalohany rehefa malala. Alleloia. Indraindray tsika ry havana ampianarina eto koa ry havana, ny ten'Andriamanitra de mampianatra atsika koa andao tsika tsy hatoky olona, voaozana zay matoky olona ho ny ten'Andriamanitra, andao tsika tsy hatoky olona fa andao tsika hatoky an'Andriamanitra rery ihany. Io olona zay tantarantsika olana io, na ny raitapo amintsika, na ny ray aman-drenitsika, na ny namantsika, io olona zay tantarantsika olo de mety io ihany no andaja atsika, io ihany ny anometsiny atsika rehefa malala. Ary tsy hoe zay koa fa ny azony eo atao de ny miaino fotsiny ihany, fa tsy afaka, misy fotoana tena hoe tsy afaka mitondra vahaolana ao amin'ny fiainanao intsony reo olona reo ry havana, fa Andriamanitra rery ihany no afaka mitondra vahaolana eo amin'ny fiainanao. Raha marary ianao amin'izao fotoana izao, aiza dokotera ny azakazahana aloha fa mivavaha aloha mandoaly, aforetiny lohalika ao, atsoy Andriamanitra hiasa de mangatara tolotsaina avy amin'ny fanahy masina tahaka an'ity dokotera ity, mangataka tolotsaina izy de eo fanahy masina manolotsaina hoe
inona ny tokony ataonao, tokony handeha tokoteraka ianao sa tokony hanatona an'izy. Ao amin'ny alalan'ny vavaka sy fifandraisana amin'Andriamanitra ao Andriamanitra no manolotsaina anao, ao ny fanahy masina ny manolotsaina izay lalana tokony alehanao amin'ny aretina anao io. Tahaka izany koa raha misy olana ianao any amin'ny fitsarana na misy ady atrehanao any amin'ny fitsarana, alohan'ny hanantonanao avoka dia atsoelo Andriamanitra, afiretiny lohalika ao, antsoe Andriamanitra dia izy no amahanao anatin'ny olana io, izy no anome lalana anao, anoro lalana anao izay tokony alehanao. Raha ohatra koa ka hoe misy problème ara-boly ianao amin'izao fotoana izao, alohan'ny antsoinao olona angatanao fanampiana na amin'iza, afiretiny lohalika ao dia antsoe Andriamanitra fa izy no anolotsaina anao amin'ny tokony amahanao amin'ny olanao io. Manana fatokisana azy, matokia an'Andriamanitra ry havana, fa Andriamanitra ry havana tena tsy mandainga raha miteny hoe matokia ahy, fa izy irery ihany no afaka hamahany olanao, fa tsisy olona afaka hamahany olanao izany na iza, fa Andriamanitra irery ihany no mitondra vahaolana sy afaka mitondra vahaolana amin'ny fiainanao io. Aleloia. Dia mino ry havana fa nampahery anao indray izay ten'Andriamanitra fohifohy izay noentiko ny zaraina taminao izay dia averiko vakiana indray mandeha ilay ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona, tsara ny matoky an'i Jehovah noho ny matoky ny mpanapaka. Amen. Dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Ankasitraka indrindra anao raha nampahafisizela tamin'ny toriteny izay tena mampahery be mihitsy Salamo 27 ity. Iriko raha mety ianao dia vakiko amin'ny hatrany farany izy io rehefa dia hitanao hoe tahaka ny ahoana ity Salamo 27 izay misy fidindrana avy amintsika Suzelle ifampaherezana miaraka amintsika tamin'ity ambany ity. Jesosy zay mahaly fitehanao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Suzelle. Hoy ny Salamo 27 andininy fa 7-8. Rehefa mamaky an'io dia miteny aminareo foana hoe ny Baiboly raha vakiana avy any aloha dia vakiana avy any aoriana dia eo amin'ity 7 ity no misasaka. Io zany ny verset eo ampovoan'ny Baiboly. Hoe raha Baiboly mitovy amiko ny Baibolinao. Salamo 27 andininy fa 7-8 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona, tsara ny matoky amin'i Jehovah noho ny matoky ny mpanapaka. Aleloia. Amen. Fa donge mba vakitsika daholo izy rehetra dia hiverenantsika izay teny izay rehefa avy eo. Vakiko manomboka any amin'ny andininy fa 5 hatramin'ny andininy fa 9 lavalava fa tena mahafinaritra sady mampahery. Izy ity moa rehefa nydinihan'ny mpandinika dia ny korahita ihany na dia tsy voasoratra hoe ijanona amin'ny salamo dia hoe ny korahita hono izay mpijanona an-tempoly mpideran'Andriamanitra nanoratra ity Salamo 27. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy fa 5 vakitsika. Tao an-katerina ny antsokan'i Jehovah dia namaly ahy Jehovah ka nahampalalaka. Jehovah no miandany amiko ka tsy atahotra. Inona ny azon'ny olona atao amiko? Jehovah no miandany amiko sady mamonjy ahy ary za dia ho fanahitany ny amin'izay makahala. Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona, tsara ny matoky an'i Jehovah no matoky ny mpanapaka. Ny firenena rehetra manodidina fa ny anaran'i Jehovah no andriganako azy tokoa. Nitangorona tamiko ireny, eny nitangorona tamiko, fa ny anaran'i Jehovah no handriganako azy tokoa. Na nodidina tahaka an'ireny tantely izy, voavony tahaka ny afotsilo izy, fa ny anaran'i Jehovah no handriganako azy tokoa. Nanosika mafy ny alavo ianao, fa Jehovah no namonjy ahy. Jehovah niriko sy fiderako fa famonjena izy. Ao andain'ny marina ny feo mioby noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehovah dia misaratra, ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona. Ka hitony ny asan'i Jehovah, ny fahaizan'i Jehovah mafy aho, nefa tsy natonony tamin'ny fahafatesana. Aleloia. Voay ny vavahadin'ny fahamarinana aho. Hiditra eo aho ka hiteran'i Jehovah. Ity ny vavahadin'i Jehovah, ny marina no hiditra eo. Hiteranao aho, efa namaly ahy ianao.
ka efa famonjena ianao nivatsy ny laviny mpanao trano nefa tonga fehizoro indrindra avy tamin'i Jehovah zany ka magaga imasontsika ity ny andro nataon'i Jehovah ifaly sy ravoravo am'izao sika mifona aminao Jehovah vonjeo hoe mifona aminao Jehovah ambiny hoe hotahinana izay matao izay avy amin'ny anaran'i Jehovah avy ao an-tranon'i Jehovah nitsofanay rano anareo Andriamanitra Jehovah ka nampazavatsika ro izy kofeny fanaty-piravavona na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara azy Andriamanitro ianao ka hideranao aho eny Andriamanitro ka hananatra anao aho mideran'i Jehovah miderahan'i Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay ny famindram-poana tsy mampatsiahy anahako fandarana misy andada zany famakiana salamo zany efa tiako be mihitsy ny namaky an'izy satria tena mampahena hoe tsy nampahena hoe le verset rehetrarehetra teo ozy izy le izy ny firenena rehetra nanodidina ao izy fa inona no nandrianana an'le izy ny anaran'i Jehovah nandrianana ny fahavalo nitangorona tamiko reny eny nitangorona tamiko fa ny anaran'i Jehovah halleloia nandrianako azy tokoa halleloia everintsika eo amin'le hoe tsara ny miaraka amin'i Jehovah no miaraka amin'ny olona tsara ny matoky an'i Jehovah no matoky ny mpanapaka zany hoe azo ekinana ihany ny olona azo atao ihany koa matoky ny mpanapaka ary mavita ny azo mavita zavatra ny olona ekinana indraindray a tsy azo laviny zany ary ny mpanapaka koa dia mavita zavatra azo atokisana ihany izy fa mbola misy ny tsara misy andry raha samy ialoka ihany halleloia tena mialoka amin'ny Jehovah na dia reny elo reny ary dia misy karazana elo misy elo miaro anao hatreto fotsiny boribory manao dromidina dia reny lena ny tananao sy ny soroka ao lohanao ihany ny voary misy elo mivelatra ohatr'izao fa mora mivadika misy le elo ohatry neny amin'ny nalakely taloha reny misy rehefa avy ny orana dia hitanao hoe elo be ampivaritra iny dia mialika ao daholo efa olona firy mialika ao fa raha le elo kely dia olona ray ihany ary mety hivadika fa le elo be ampivaritra iny tsy mety mivadika ny rivotra mihitsy iny mahavadika iny satria mavesatra sady ngeza fa mbola mihoatra lavitra noho izany ravana malala ny mialoka amin'ny Jehovah ny mialoka amin'ny Jehovah tsika rehetrarehetra izao firytsika zao ny eo tsika rehetrarehetra izao afaka mialoka amin'ny Jehovah daholo halleloia tsy mipotra moa hoe firytsika ny eto tsy haiko any aminareo ihany na mba mipotra fa eto amiko eto aloha dia tsy mba misoratra ay telopolo eo tsika zany fa nafirytsika nafiry afaka mialoka eo amin'ny Jehovah daholo ary mialoka eo amin'ny Jehovah sotra ny anamainsoa dia tsara lavitra ny mialoka amin'ny olona nge ravana malala betsika ny olona ny teny amintsika hoe za tsy manary anao za tena tsy manary anao atsoy ihany fotoana sarotra fa tena henoko anao fa iny olo iny ary afaka hotratra ny fotoan-tsarotra ihany na inona toko omen'le olona tsy maintsy hotratra ny faharerahana ihany izy mety tsy za rery nahita fiainao koa teo amin'ny fiainao nahita olona matanjaka sy manana maizy azy taloha fa aiza ho aiza ndray andro niditra tamina tranon'olona zay dia vao niditra tao tranon'olona dia nitaranga nisy tamin'izany zany efa ela be dia nisy olona maromaro zay mivarotra tômôbilina dia nisy olona nandray tômôbilina anankiray zany dia zay nandalovany iny rehetra nandeha nakany an-tranon'le olona tompony tamin'ny voalohany dia vao niditra dia taitra be mihitsy nahita anazy tena efa nisy nahitako anaky na rehefa olona hitako indray mandeha zany dia matetika be mihitsy tadidiko ihany nefa rany ary ohatrany tsy mety mihitsy ary saiko raha tsy tadidiko hoe taiza moa tena efa nisy nahitako anao taiza aro olona mihaja be zany tena rehefa velona am'izay amin'ny mémoirako zaho raha dia miresadresaka mba hampiseho sarinao taloha za raha fa naseho any sariny taloha dia tadidiko fa minisitra tena nalaza be tamin'izay mbola kely dia minisitra zany olona fa tena tamin'izay tonga tany tany mety efa nodimandry fa tamin'izay tonga tany tamin'izany fotoana izany tao an-tranony efa reraka izany olona reraka tena tsy mavita na inona tsy misy ininona nefa za mino fa zany olona zany ny ankinan'olona be dia be taloha hoe izay manana havana minisitra zay manana havana député zay manana havana filoham-pirenena zay manana an'izao
fa misy fetrany ary mandalo ny zavatra azon'ireny olona reny atao amintsika sy ankinantsika aminy. Fa mahatonga re tsara ny mialoka amin'ny Jehovah ry havana, azo ilofana foana Jehovah tsy mety antitra zany, Jehovah tsy mety reraka zany. Raha mialoka aminy ianao androany de hialoka aminy zanakao rapitso, de hialoka aminy zanakao ny zavakelinao raha afaka pitso, de hialoka aminy zafiafinao raha afaka pitso, hialoka eo nareo menakavy génération anankifiry. Fa tena tsara fiarovana, tena tsara fialofana. Alleluia. Zany no mahatsara mialoka amin'ny Jehovah. Hoy Jehovah hoe tena hoe tsara mialoka amin'ny Jehovah no mialoka amin'ny olona, ary tsara no matoky an'i Jehovah no matoky ny mpanapaka. Ato amin'ny baiboly misy tantara ato moa feno tantara mahafinaritra. Ingatsika mba hijery tantarany amin'ny tantara faharoa, tantara efa matetika toritsika tany izy ity. Fa miavaka tsara mihitsy eto zany atao hoe mialoka amin'ny Jehovah sy mialoka aman'olona zany. Ity tantara faharoa toko faharoa amby telopolo ity dia ny amin'ny nanafian'ny Asiriana ny Joda amin'ny andro nanjakana Ezika sy ny arovan'Andriamanitra azy. Voalohany indrindra tsara fantatrao zany miaramila fanjakana Asiriana zany na ny Egyptiana resin'izany. Tsisy fanjakana ny janona teo anoloana zany. Ary mpanjaka nitondra ny Asiriana tamin'izany dia lehilahy loza be atao hoe Sankeriba. Zany Sankeriba zany dia anisan'ny mpanjaka tena tsy nisangy tato anatin'ny baiboly tato. Mety nanana ny lazany zany Farao zany, mety nanana ny lazany zany mpanjaka isan-karazany reo, fa zany Sankeriba zany dia olona sady lian-drà, ny olona maherisetra, ny tsy misalasala mamon'olona, ny azy tsy ny fahavalana, ny vonoa fa na ny miaramila na rehefa mianao tsy mety dia vonoina. Olona tsy manana fo antra zany Sankeriba zany. Ary nataony farano amin'izay ary Joda, nataony farano ny Joda ary babo tao ry Ezeka sy ny vahoaka rehetra. Fa zao no mba tenin'ny Ezeka ny ndrenge mba vakitsika ny salamo tantara faharoa toko faharoa amby telopolo, tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andininy fafito. Alleluia. Hoy Ezeka. Alleluia. Tsy Ezeka moa zany fa Ezeka ny teny andreo vakitsika ny vaininy ary naneny fe miaramila efeny olona izy ka nampiangona azy akeo amin'ny tany ankalalàna akaiky vavahadin tanàna dia nanao teny famporisihana, nanao haka ohatry ny nanao haka reny zany any Nouvelle-Zélande. Teny famporisihana. Andininy fafito. Maherezaka mahatanjah, aza matahotra na amin'ny vadimpono ny amin'ny mpanjakany Asiria sy ny hamaroan'ny olona zetiny, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Sandro nofo ny momba azy, fa Jehovah Andriamantsika kosa ny momba antsika, hamonjy antsika ka hiady ny adintsika. Ady niankina tamin'ny tenin'ny Ezeka mpanjakan'ny Joda ny olona. Olona tenin'Andriamanitra hoe manana sandry izy aloha ekeny, ary be sandry mihitsy ary raha zay ny azo ilazana. Ary tena hoe fanjakana mampiaiky, manana fahaizana mitantana, fahaizana miady, manana tafika mahery miaraka amina tena hoe saina mafy be, lindra sady olona maherisetra ny mpamon'olona izany Sankeriba zany. Fa ninonina voalaza dia zavatra ray ihany no azo amaritana azy, sandry nofo izy. Hoy tenin'Andriamanitra vakitsika eo amin'ny andininy fahavalo, sandry nofo ny momba azy. Na inona angezan'ny sandriny io dia mbola nofo, mbola olombelona io. Fa ny antsika kosa ozy izy ny Jehovah Andriamanitsika no momba antsika, ka hamonjy antsika ka hiady ny adintsika. Tsy maninona nangeza be ary Sankeriba, tsy maninona na tena nofo sandry be mihitsy ary Sankeriba, fa zao mbola olombelona ihany. Efa manana ady ianao, manana ady. Ity ny fahavalo tokony atahoranao raha ara-panahy no ianao io. Raha ara-panahy no ianao io fahavalo io dia mila folefina. Fa raha ohatra ianao ny ara-panahy no izy dia alao na be sandry be salamina na matanjaka olona anankiray, ange lava tanana be ozy izy.
Ilay nisy olona eniko ndresaka zavatra ohatray tsisy atao loatsika zany hoe tsika lava tanana be mihitsy manao politika izy manao any tsika tsy matahotra fahavalo lava tanana zany tsika tsy matahotra fahavalo be sandry zany raha tsy ara-panahy no itsika izy leroa fa tsika raha ara-panahy de fanahy miasa eo sandry nofo zany tonga de mipetraka amin'ny tany daholo zany fa raha Jehovah-Andriamanitra no momba atsika de sasapoana ny miady amintsika sandry nofo no momba azy fa Jehovah-Andriamanitsika kosa no momba atsika amonjy atsika ka hiady ny ady tsika ary de niakina tamin'ny tenin'ny Ezeka mpanjakan'ny Joda ny olona rehefa afaka izany de nirahany Sankeriba mpanjakany Asiria nipanompo niakany Jerosalema fa izy sy miaramila nandritra kosa manao fahirano any Lakisy tamin'izay nirahano any amin'ny Ezeka mpanjakan'ny Joda soany amin'ny Joda rehetra izay tany Jerosalema ka hoe zao nolazainy Sankeriba mpanjakany Asiria inona za titokinareo ho te miavitra fahoriana eto Jerosalema ianareo miankina amin'izy nareo io iza ny ekinanareo io leroia zangeo sisy tsisy olona mbola nijanona teo anoloko hoe zangeo sisy maty daholo zay olona niataoko de io eo izy Ezeka eo izy niatokisanareo zao mitateniny tsy Ezeka ihany va no manambosy anareo an'olo tena ho fantomny sary sy etaetaka amin'hoe Jehovah-Andriamanitsika amonjy tsika amin'ny tanan'ny mpanjakany Sankeriba mpanjakany Asiria tsy ho Ezeka ihany va nandravany fitoerany avo sy ny alitarany ary nandidiny Joda sy Jerosalema ka hoe eo amin'ny vonoloan'ny alitara iray no ankofanareo sy andronareo didika azomanitra tsy fantatrareo fa izay nataoko de za sy ny razako tamin'ny firenena rehetra sy tany amin'ny tany hafa noho ireny ny Andriamanitra ny firenena tamin'ny tany hafa rehefa mba nisy navonjy azy tamin'ny tanyny akory tamin'ny tanako izy amin'ny Andriamanitra ny firenena efa nariga ny razako ireo navonjy ny olona tamin'ny tanako ka de avonjynareo amin'ny tanako fa ny Andriamanitra reo tsy fantany fa nofony sandriny tsy fantany fa reo olona manoloana azy ao de miankina amin'le Andriamanitra azo enkinana mialoka amin'le Andriamanitra azo ialofana ny Andriamanitra olona rehetra inge samy nanana ny Andriamaniny fa nanandrana karazan'Andriamanitra maro riavana malala i Sankeriba nanandrana karazan'Andriamanitra maro Sankeriba nandramany ny Andriamanitra kelikely nandramany ny Andriamanitra atonotony nandramany ny Andriamanitra lehibebe fa voalohany eo amin'ny fiainany mba hifanehatra amin'izany Jehovah-Andriamanitra zany Ezeka mahalala na de tao aza ny tebiteby sy ny tao hatramin'ny maha-olombelona fa Ezeka nalala nofo sandry io izy sandry nofo ihany io fa ny antsika Jehova sandry fanahy aleloia sandry ara-panahy inona moa ny zavatra nitana nanao karazana intimidation na karazana fampitahorana sy fampirorona teo zany Sankeriba irahany foana ny miaramila any amin'ny andininy faharoapolo ary noho izany de nivavaka Ezeka mpanjaka sisay ampaminany zanaky Amozy eo zany le ampasany ara-panahy aleloia misy fetrany vitany nofo riavana malala misy fetrany vitany nofo fa rehefa eo amin'le tsy vitany nofo araka ny tenin'ny Suzel teo midira amin'ny ara-panahy inona ny natao nandeha nandranitra lefina sy sambatra ve nandeha nivavaka tiako be raha manana olana nandala firetony lohariko zatra miantso ary miantso atsy fa manana vahaolana farak'izay akaiky ary fitaovam-piadina tena tsy azo resena ianao de mivavaka zany fantatrao fa fiadina mahery vaika aby mihitsy mivavaka io fantatrao fa hoe manana fiadina mahery vaika fantatrao zany ianao mandeha mivavaka io lohalika amin'ny forotsy io ny fiadina am-pelantananao ary mahomby io ary tena mandripaka fahavalo fa zao noho izany de nivavaka Ezeka mpanjaka sy Isaya mpaminany zanaky Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra ny ray fony ray saina zany ny mpanjaka izay mitantana ny ara-nofo sy ny mpaminany izay mitantana ny ara-panahy ny ray fo ny ray saina hialoka amin'ny Jehova halleloia de nivavaka mafy izy ireo nivavaka Ezeka sy Isaia ary nitaraina tamin'ny lanitra ndiny ny 1 amby 20 mba mario amin'ny baibolinao
tantara faharotoko faharoa amby telopolo ny faraiky amby roapolo. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lamahery sy ny mpanapaka ary ny komandantera tombon'ny mpanjakany Asiria ka dia lasa nody tamin'ny kenatra ny Sankeriba. Ianao rehefa tsy miankina amin'ny sandry nofo ka hiankina amin'ny sandry fanahy, sandry ara-panahy, dia izao misy anjely any miady ho anao. Aleluia. Raha manana olana ianao androany, raha manana natiady ianao amin'izao fotoana izao, andaontsika hivavaka dia andao hitaraina amin'ny Jehovah. Nitaraina tamin'ny lanitra hozy izy. Halleluia. Rehefa nitaraina tamin'ny lanitra izy, lanitra koa nandre. Ao an-danitra ao misy mandre atsika ao. Ary mahafinaritra amin'io Andriamanitra ao an-danitra io, tsy ny teninao ihany ny enony, fa na ny fonao enony, ny masonao jereny. Halleluia. Misy raha amin'ny masonao ratsaka iny, hitan'Andriamanitra ny antony iny, fantany ny dikany iny. Misy fotoana tsy mahateny koa raha fa ny ranomasonao no latsaka, fa efa miteny iny amin'Andriamanitra. Halleluia. Io fijerinao io dia efa tonga dia miteny io amin'Andriamanitra. Halleluia. Mivavaka izy amin'ny rahalahy, Jehovah kosa naninona? Jehovah naniraka anjely. Ao an-danitra ao misy anjely. Hitanao ohatry le olona azakazaka dia manao le avomarika pré-parté reny. Rehefa le manao le ohatry izao le miomana. Ao an-danitra efa misy manao ohatr'ireny miandry fotsiny. Izy indray vonjena androany Jehovah. Erika ozy Jehovah tonga dia lasa. Mieriso be anjana ozy izy Jehovah. Tonga le anjely efa vonona. Izy andrena riparipaka. Fahavalon'izy. Fahavalon'ny andriana sy izay lao izy Jehovah ambony ao. Avomarika pré tonga dia parté. Lasa ny anjely. Halleluia. Jehovah kosa naniraka anjely. Atoeny hoe io niady efa eo amin'io koa. Amin'ny anaran'i Jesosy niraka ny anjely ny Jehovah hiady ho anao. Inona ny adinao androany? Ady ara-nofo sa ady ara-panahy? Tsy vitan'ny nofo ny ady ara-panahy fa vitan'ny nofo ny ady ara-nofo. Fa ny ady tsy ara-nofo ihany. Ny problème tsy problème ana vola ihany, fa misy problème ara-panahy ihany koa. Io tsy vitan'le sandry nofo, fa io kosa vitan'le sandry fanahy io. Tokana ihany, Jehovah Andriamanitra no mahay miregle problème ara-nofo sy ara-panahy. Izany no mahatonga antsika mifikitra amin'ny ohatr'izao. Halleluia. Dia ny raha Jehovah fotsiny ny anjely. Zay nge le tany amin'izay tsy ady. Tsika ozy izy ilay amin'ny salamo teo mahafinaritra le teny teo rehefa nanodidina azy izy ao andahany manina feo noho ny famonjena ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Io le sandry io. Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehovah misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Tsy ho faty fa ho velona ka hitony ny asan'i Jehovah. No faizin'i Jehovah mafy nefa tsy natolony ny fahafatesany. Halleluia. Raha ny sandran'i Jehovah no miady ho anao, inona kay no tokony atahorana? Misy fotoana tsika manana ady tsy hitantsika ny hitondrana azy hoe ahoana. Le ady zany efa eo tsy hitanao ahoana ny hitondrana azy. Dia izao mandana miaraka amin'ny Jehovah. Tsy miady, mandana miaraka amin'ny Jehovah. Tsara ny miaraka amin'ny Jehovah no miaraka amin'olona. Tsara ny matoky an'i Jehovah, mitoky amin'ny Jehovah no mitoky amin'olona. Anatin'ny ady ianao, aza mandeha miady, mandana tovy izay atokianao amin'ny Jehovah. Mandana tovy izay sitrihanao amin'ny Jehovah. Fa ho hitanao, tsy nira ny ady zanak'Israely teto, fa tonga ho any miaramila ny Sankeriba, tonga dia mivonono ny anjely. Dia inona ny zavatra amin'azy? Lasa koa Sankeriba no tambikenatra. Ody amin'ny kenatra ireo fahavalonao ireo androany. Ody amin'ny kenatra ireo. Halleluia. Ary rehefa vita za, dia inona zavatra nitranga? Ary no niditra amin'ny tranony Andriamanina izy, dia namono azy tao amin'ny sabatra ny zanany naterana. Azonareo an-tsaina amin'izany? Ndre ary loatra ny amin'ny tenany izy. Dia niporifon'Andriamanitra fa ny Andriamanitra ny tenen'ireo ny hafa firenena ireo samy manana Andriamanitra.
fa ny Andriamanitra mbola miteny fotsiny Jehovah dia mangindra. Halleluia. Ny antsika any ny Andriamanitra tsy azo dizan'iza koa mandina fa ny Andriamanitra ireo firenena-kafoe samy manana Andriamanitra ireo fa vo Jehovah no miteny dia mipirina daholo ireo. Halleluia. Zany no mahasambatra antsika. Otahiny tompany antsika mianakavy no tamikena sakiri ary no hiditra ny tranon'ny Andriamanitra izy vao nihitra tao an-tranon'ny Andriamanitra tonga dia nanino ny zanany any no namono azy. Otahiny tompany antsika rehetra. Za matoky sominy fa vainao ny hafatra. Tsy dia lava ny fotoanantsika androany ara-dalàna tsara. Tonga eo amin'ny fizarana fahatsapana tsika. Halleluia. Raha misy aminareo voakasika tady ito izany manomboka androany alao mitoky amin'ny Jehovah. Fa ny ankoatr'izay sandry nofo daholo fandao miankina amin'ilay sandry am-panahy, sandry fanahy izay tonga dia mahavita ny zavatra tsy vitan'izany izy. Otahiny tompany antsika rehetra. Raha misy aminareo izy ara-pahatsapana efa nitariny zareo iny ny compte koa radio aky radio dia misokatra ho anareo ary ny appel raha misy maniry izy ara-pahatsapana dia omena azy ny fitenenana. Halleluia. Omena azy ny fitenenana. Halleluia. Miandry ny appel antsika rehetrarehetra ary havana malala. Halleluia. Efa misy tafiditra sady izy ity tatoato dia izy foana tafiditra voalohany mizara fahatsapana. Halleluia. Sotra petsaka anao zanambavy Marina Tiana. Izy moa nitondra antsika anatin'izay ohatra hoe misika fitenenana ary Marina Tiana inona ary no ambarany anao ny fitenenana Marina Tiana anao ny fitenenana. Itako pastera dia mampasitraka aminareo ny anadafa tena nampahery ny tosteny zavatra azo tenena hoe azo tiana moa izany azo hoe raisiny tokoa hoe indesina lehibe aza hinona amin'ny olona na mifanapaka ny zavatra miadinao fa aloha miankina amin'Andriamanitra aloha mialoka amin'Andriamanitra satria izy le elongeza be tena hoe mavesatra zany ahafahany rehetrarehetra mialoka ao aminy fa tsy hoe olona anankiray na hoe le mora tsofin-drivotra iny fa tena hoe ngezana zany izy matanjaka miankina aminy satria misy fetra sy mandalo ny herin'ny olona rehetrarehetra ny olona na ny mpanapaka rehetrarehetra mety mahavita zavatra ihany zareo fa misy fetra mety hoe hoantitra na hoe miala amin'ny maha-ministra azy midina ny heriny dia tena hoe aleo ankeny amin'ny Jehovah ny zavatra rehetrarehetra satria ny olombelona koa sandry sy nofo fotsiny dia tena hoe Jehovah zany no aleo hiady ho antsika satria izy no afaka hamonjy antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny faharoa ilay sakariva ilay olona ilay maneratsira sy miseho hoe mahery amintsika reny dia tena hoe aleo ankeny amin'ny Jehovah zany miady fa iny olona tsisy dikany eo amin'ny Jehovah miandro fotsiny Jehovah antsika hiantso azy dia tena hoe tonga ny anjery dia mitsoaka kenatry ny sakariva ary amin'izany ny zanany koa ny mbola namono azy dia tena mankasitraka mampahery inona fa tena hoe mahery daholo tsika rehetrarehetra tao anatin'izay. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka ranambavy Marina Tiana. Zany koa aloha mahery. Halleluia. Andao tsika piditra olona manaraka indray misaotra Jesosy mafy tianao mahafinaritra mihitsy ny fizarana fahatsapana fa dia maherezatra ny hatrany Jehovah Andriamanitra ny hamafy tianao dia mitombo ozitra sy fahasoavana hatrany hatrany Marina Tiana. Halleluia. Andao tsika piditra olona hafa manaraka indray ary tsika izy ity mbola voaingana izy ny teto fa tena efa mizara fahatsapana foana amin'izay izy ka dia isaorana azy zany andao metsika fitenenana ary Ginardaria anao ny fitenenana inona ny azo ambara androany. Fahiny Jesosy pastera fahiny Jesosy atsika rehetrarehetra mankasitrika pastera nanome fitenenana mankasitrika anareo mianadako tamin'ny toriteny fa tena mamy be tena zavatra azo mba hampianatra atsika mba hiankina hialoka sy hitoky amin'ny Jehovah Andriamanitra satria raha nofo karaha tsika foa ny iankinantsika dia misy fetrany
misy fetrany ireo dia miankina amin'ny Jehova dia tsy misy fetra mihitsy ary tsy hantitra zany ary nafiry ny olo hialoko aminy dia parea izy lehibe indrindra tsy misy toa azy dia mampianatra antsika mba hiankina hitoky amin'ny Jehova dia zany zavatra azoko dia mankasitraka anareo tainy Jesosy. Alleluia, tainy Jesosy manavarotrinaridady dia Jesosy amaridianao tombozitra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asany tompo. Alleluia. Dao lapiditra olona hafa manaraka indray tsika izara fahatsapana manaraka dia misotranareo rehetrarehetra mahafinaritra be fizarana fahatsapana. Dao tsika fiteny indray ary lalatojo ina indray ary ny azonao ambara lalatojo tao anatin'ireny toriteny ireny. Rehetra daholo tsika rehetra mankasitraka be lehibe anareo mianadata amin'ny toriteny fa nakasika nampahery ary nampianatra ihany koa tao anatin'izay. Nakasika ilay fizon'olombelona nataony Ranavalososelina teo tamin'ilay dokotera hoe nanao tamin'ilay ordinateur izy dia tsy mety nisokatra mihitsy ilay izy natao mot de passe fa natao very fotoana fotsiny vezivezy fa tsy mety ilay izy fa rehefa avy eo rehefa elaela dia fampitsoniny afaka ampitsony eo sy indreo iny telo izy voanina dia izay izy vao nahalala ny vavaka dia rehefa ny vavaka izy dia nifiloran'Andriamanitra saina dia rehefa avy eo velona ilay ordinateur dia tena nakasika hoe raha tonga izany izy dia voalohany dia efa mianso an'Andriamanitra dia tsy mila nandany 2 andro 3 andro fa tonga izy teo dia vita rehefa eo dia tena nampianatra hoe tena aleo to dia Jehova nitokiny aleo Jehova nitokiny fa tsy nifahaizana. Alleluia. Nakasika be anako hoe teny pastera teo hoe raha olona fotsiny dia misy fetra ny zavatra vitany sandry no fotsiny izy fa aleo mitoky amin'ny Jehova izay sandry anaribana. Alleluia. Dia tena mahery mandresy foana. Nakasika anako ilay hoe efa misy anjely manao avomarika pre arte efa nirahan'Andriamanitra ao antsika dia efa tsy avomarika sy pre intsony efa parte mihitsy amen fa avinatra mahavelom-panantenana tena mahavelom-panantenana zany. Ny farany tena nakasika koa ilay hoe rehefa niditra tao an-tranon'ny Andriamanitra izy mba mivavaka tamin'Andriamanitra dia tsy nahavita nihinana koa ny Andriamanitra tsy nahavita niaro anazy koa tsy nahavita niaro Sankeripa fa mbola Jehova koa no mipaiko Jehova koa no miteny dia mbola tefara lasa ny zanany azy mamoana anazy tena hoe ny Andriamanitra sana tena tsy manan-kely mihitsy eo natrehan'i Jehova Jehova foana ny tompony teny farany manao izay sitrapony. Alleluia. Tena mahafinaritra tsara mahatritsika manana an'i Jehova. Tainy Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao rahalatojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mampezanentinao izay dia Andriamanitra manakaiky fahasoavana mahavita mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Mbola misy ao mbola misy izara fahatsapana ao itsika fitenenana indray izy mampandrosotsika indray ny anabavintsika Aimberina Rodriguez. Aleo raha ohatra efa ao ianao ka efa ao dia anao zao no miteny inona ary ny azonao zaraina inona ny azonao ambara abavy Aimberina anao fitenenana. Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manona ny fahitana Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mampahery be. Ny zavatra tena nakasika be anahy dia hoe ny fitaovam-piadiana tena tsy azo resena dia ny lohalika amin'ny vavaka. Io izany tena zava-dehibe mihitsy hoe lohalikantsika amin'ny vavaka io. Dia faharoa ilay hoe ny mialoka amin'ny Jehova raha isika izao mialoka amin'ny Jehova dia mbola mialoka amin'ny Jehova koa ny taranakitsika mandimba antsika dia tena hoe tsy voafetra mihitsy fa tena tsara anto fa ny mialoka amin'ny olona sy mitoky amin'ny olona voafetra ihany amin'ny mahasandrana ho azy. Dia fahatelo hoe ny firenena mihafa rehetra samy manana ny andriamaniny daholo fa rehetra ireny efa dia baikoin'i Jehova. Dia izay tena nakasika be na pastera dia mankasitraka indrindra tainy Jesosy. Alleluia be mankasitraka indrindra anao indrindra Aimberina Rodriguez dia Jesosy amarifity dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany isika rehetrarehetra. Mbola misy ve tsy misy intsony zahampy ny olotra hira ho antsika androany fa aza misahirana nareo anao hira anankiray tsika eo anatin'izay izay
dia miditra loansena ny Zoom dia hivavaka hamarana ny fotoana isika tsirairay avy. Alléluia. Votre matin mérite. Alléluia. Ny lalantsika dia lansena ny Zoom hidirantsika ao anatin'ny vavaka sy vavaka ho an'ny firenena. Alléluia. Ny mahafinaritra daholo misaotra ny rehetra izay nizara fahatsapana teo mahafinaritra be ny fotoana. Ny mahafinaritra daholo isika rehetra. Intrapetraka mina Ifiaina tsaraka Tsy manana na safidy Tompofa manirindrindrana Marunyady atrina Sai tsy maintsy sedraina Mbola nofo kamalemy tompoka Kafiny erina Centro situmani Ululevu na kukua Saurecha ifiza Farisa kati uluji tukoni Yangina mina Damina damina Luna itaparuvena Si chaputi noterena tuponya Uchaina vidana Rani utisainata Sina finamina Sani fasu avananji tupono Natu isabua Sana sofiana isau Sina shimamina Usana pona yari tukofe No centro situmani Ululevu na kukua
zava-tsy olony tompony miankina amina farazafianany zao tsy miankina amina zava-pona ihany tompofy no sento situany ololevolavokoa saretra ifiza zava-tsy olony tompony miankina amina fa ny zava-tsy olony tompony miankina amina. Maina Jesosy eo. Zany toko no teninay ankehitriny Jesosy malala. Tsisy ohatran'ny miankina aminao. Alleluia. Dia aleonay miankina aminao tanteraka. Raha hiankina amin'ny sandrinay zay dia nofy ihany zany Jesosy io. Nofy ihany zany ary tsy ho lasa lavitra amin'izany zay. Fa androany Jesosy zay dia mitsotra eto anaty anao manao hoe raha mety ianao dia aleo zay hialaka aminao. Tsy mahita elofana afa-tsy ao aminao zay. Tsy mahita efenana afa-tsy ny anaranao mahery zay. Dia avelao zay hialaka ao. Avelao zay hialaka aminao, avelao zay hiankina aminao. Satria tsy mbola nahita olona niankina tao aminao zay ka nidiran-doza na resy anaty. Aleo zay hiankina aminao Jesosy. Aleo zay hiankina aminao aleo zay hitoky aminao dia tsy ho diso fanantenana zay. Misaotra Jesosy malala. Apetraka aminao ny adinay, apetraka aminao ny fiainanay tsirairay avy izay tonga eto androany. Iza tonga eto izy androany dia vagino fanahinao masina zany izany mba hay andeha hiankina aminao fa ianao ny fialofana tsara indrindra azo antoka. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Dia io ny teny izay nitoriana teto androany mba tsy ho verimaina fa tena hoe hitondra vokatra ho amin'ny ara-panahiny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala. Amen. Mampandrotsiana vavitsika ny Anamahesoa amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Ny Anamahesoa manao ny fitenenana. Mankasitraka pasterna amin'ny fitenenana hiaraka hivavaka ary isika. Misaotra Jehovah malala fa dia tosoa tsara navavaka fiambenana androany. Mankasitraka fa tena hoe mahakasika ny teninao masina. Alleluia. Na mpianatra tompo ary tena hoe mankahery. Jehovah mpiady mahery ianao tady Andriamanitray. Tsara ny mialako aminao, tsara ny mitoky aminao, tanterao aminay zany tompo malala mba ho mpandresy zahay satria raha mitoky aminao dia ho mpandresy tokoa. Jehovah malala, mivavaka izay ho an'ny firenenay, izay maro zavatra inona toy ny vazimba, tromba, zavatra fa maro be. Ary maro ao amin'ny firenenay ihany koa tompo ny matahotra olo mahery, toy ny misavy, toy ny olona amin'ny fitondrana, olona manana fahefana. Tompo, ampianaro tsy inoino foana ny malagasy, ampianaro tsy hatahotra sandro nofo ny malagasy tompo ka tsy anaiky be fahatany, tsy hitokitoky amin'ny fomba mahazara izay napetraky ny razambe taloha. Tario mba tena hoe hibebaka izay malagasy ka tsy hankina amin'ny tenanay na hiankina amin'ireny zavatry ny nofo ireny fotsiny.
fa tena hoe ankana tanteraka aminao Jehova. Vitanao zany satria Andriamanitra ingy ianao e, malalo kasy ihany koa mba hitodika aminao malagasy, tsy ady manoloana ny ady ara-nofo fotsiny, satria noho ny fitiavana ny ara-nofo fotsiny Tompo, ny vahaolana mora hoe fitadiavana vahaolana androany mahatonga ny malagasy mandeha etseroa. Fampianary hitady zavatra maharitra amin'ny fiainana mandrakizay dia nitoky aminao Ray Malalo. Ampitombo ny ara-panainay tsirairay avy. Taomy izahay tsy hiala ao aminao. Ampianary izahay mba tena hoe tsy ankina amin'ny zavatra hita maso fa hifikitra aminao misimisy kokoa hatrany. Ary ny malagasy izay manana sandro nofo Tompo Malalo, kasio izy ireny satria mieritreritra ny tenany hoe nitoanao angaha, mieritreritra ny toerana misy azy hoe mahavita ny zavatra rehetra ka mameta-bahoaka. Tompo, ampibao izy ireny mba tena hiverina aminao. Isan'ireo mendrika ny hovonjenao koa izy ireny, isan'ireo mendrika ny hitoky aminao ihany koa izy ireny Tompo. Ho an'ny malagasy izay efa mino anao kosa Tompo Malalo, ireo malagasy izay mikatsaka isan'andro ny endrikao, Jesosy tehirizy tsy hiala aminao mandrakavina any amin'ny rahoan'ny lanitra. Tena arovo toy ny anak'Andriamasy Tompo Malalo. Ary ampianary izahay anao lohalarana amin'ny zavatra rehetra, ninona miseho amin'ny fiainanay, ninona sedra miseho amin'ny fiainanay, dia atoky anao foana izahay ary hitoky aminao mandrakizay. Voninahitra sy ny dera Tompo Malalo, dia anao mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao ary nambavy ny anamaintso tamin'ny vavaka mamipetsana entinao teto vato amin'ny firenena. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa, misaotra ny ranambavitsika Suzelle tamin'ny toro teny mamibe, Jesosy hamary fitianao. Dia misaotra betsaka ihany koa any ranambavitsika Suzelle tamin'ny toro teny, dia ranambavy Lovely tamin'ny vavaka fanombohana. Jesosy hamary fitianareo ary dia misaotra anareo rehetra izay nizara fahatsapana tetiko. Dia misaotra anareo rehetra izay tonga niaraka taminay. Jesosy hamary fity. Amin'izao amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tovenana somatsara daholo tsika. Dia raha pitsirantsika dia efa eo neto. Aleloia, amin'ny valora sasany, amin'ny sivora sasany takany mahazatra. Dia samy tahiny tompo daholo ary tsika rehetra. akiradio.radio.com afahanao miheno no zapeo akiradio. Misy toriteny isaky ny adiny telo, amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rano. Samy tahiny tompo mahereza daholo tsika rehetra. Amen.